Baolina kitra inanivon'ny fokontany ny fikambanana FTB Masmo no mikarakara izany ka niditra teo amin'ny dingany fanintsanana omaly ny fandanana ary ny toy androany alahady zany tetsy amin'ny kianjana labiby teny namana zakino amintsika ny vokatra izany lalao izany. Ny fifantsanina ho an'ny sokajy zandriny no nentin'ny FTB Masina ny fikambanan'ny tanora be tsy mitantatra miatrika ny hoavy nanokatra ny fifananana baolina kitra ho an'olona 7 nampitondray ny anarana hoe tournoi de vacances tetsy amin'ny kianjana Laribia omaly sabotsy. Ho an'ity sokajy zandriny ity dia ekipa 10 namaly ny antso ny mpikarakara, ekipa 20 ho an'ny sokajy U15, 20 ihany koa ho an'ny sokajy U13, 10 ho an'ny sokajy U10 ary ekipa 9 ho an'ny sokajy U7. Ny alahady 14 aogositra ho avy izao moa no hanatanterahana ny dingan'ny famaranana ho an'ireo sokajy zandriny ireo. Ny toy androany alahady izany fifantsana izany saingy ho an'ny sokajy senior indray. Ekipa 20 ihany koa no nandray anjara tamin'izany. Tanjona amin'izao hetsika izao moa raha ny nambaran'ny Serge Raharmandimby, filohan'ny FTB Masina ampivondrona ireo ankizy-pitia baolina kitra ho an'ny sokajy zandriny. Ny hampiakatra ny avy teknikan'ny baolina kitra eny anivon'ny fokontany kosa ny tanjona ho an'ny sokajy senior. Tena tanjona zany ho an'ny mpikarakara ny hetsika ho an'ny FTB Masina ho an'le jeune kely aloha zany dia fampiraisana sy fampitambarana an'ireo katita kely be be ary mba hironana izy ireo le mirenireny kely eny ho anaty fanatanjahantena dia ho famporisihana an'ireo ray aman-dreny koa mba hitondra zanany hanao fanatanjahantena zany. Ho an'le senior indray ho an'le tournoi mafy be zany ny tanjona ho an'ny mpikarakara dia ny akaran'ireo mpanao baolina pokotany ho any amin'ny leta mafafy kokoa. Izay mahatonga ny safidy an'izy eo atao teny kianjana Laribia. Fantatra kosa fa ny alatsinainy 15 aogositra no hanaovana ny dingan'ny famaranana amin'ity tournoi mafy be sokajy senior ity.